Mampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS ny radio madame izao andro vaovao izao. Herinandro vaovao ihany koa alatsinainy 1 Aogositra 2024. Isaorantsika ilanarino ny fitantanany sy ny fitsimbinany sy ny fitahiny ka afahantsika miresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ao anatin'izany fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio madame izany. Isika ilay antsoina hoe velona trapamonjena, velona isika ka ao anatin'izay fahaveloman'izay no hitakiny ny fiainana ihany koa ny amin'ny hoe adidy amanandraikitra tsy maintsy tanterahana indrindra amin'izany hoe firenena malagasy izany amin'izao vanim-potoana manokana izay tsy maintsy andalovan'ny firenena izao amin'ny hoe tsy maintsy hatrehana ny fifidianana prezidan'ny repoblika satria dia efa ho tapitra ny 5 taona nambarany lalam-panorenana fa hitatana ny mpitondra ankehitriny ny rezima ankehitriny dia tsy maintsy miatrika an'izany isika rehetra. Ankoatran'izay dia isaorantsika ny teknisianina na ny atao fohibena ny any amin'ny toerana maro samihafa manerana nosy mikarakara an'izay resaka teknika izay ary ianao izay manaraka ny fandarana no isaorana manokana mihitsy satria dia fandavatena ary izany dia midika hoe tena fametrahana amin'ny toerana mendrika izany hoe firenena malagasy izany satria itony fandarana itony dia mitondra ny anjara birikany koa amin'izany hoe fiainam-pirenena izany satria samba te iaina amin'ny tsaratsara kokoa isika mianakavy fa tsy dia hoe eo dia ny eo ihany ny eo ary tsy vitany hoe ny eo ihany ny eo fa tena hoe miotsaka amin'ny lafiny maro zany ny fiainantsika ankehitriny ka ny fanarahanao ny fandarana dia midika vetrany ny amin'ny hoe fahavononana, fahasahiana, fahamailona manoloana ny zava-misy maro eto amin'ny firenena. Zay no hoe lahatoko lasy tompom-bavy fa namantsika fanira zafimanantany dia tondra famakafakana eo izy ary eo ihany koa moa zany ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazaha voafita amin'ny alalan'Antiky Madagasikara tao amin'ny distrikany Atsimondrano. Mbola ho avy eo ihany koa zany ny député Alain Ratsimbazaha izany, ny député Jerry Andriamolaina izay miakatreto rehefa alatsinainy tahaka an'izao solombavam-bahoaka voafita tamin'ny alalan'Antiky Madagasikara tao amin'ny distrikana Avaradrano dia tsy eto Andrenivohitra izy fa any amin'ny faritrany ankehitriny mamita iraka manao ny asa mandraraha ihany koa ao anatin'ny resaka raharaham-pirenena daholo dia mirary soa ho azy isika vita somatsara izay adidy amanandraikitra izay tanterahana. Zay no hoe lahatoko-lasy tompovavy fa dia hiditra amin'ny votoatiny isika miaraba ny namana Faniry Razafimanantany eto amin'ny fandarana zany ary dia raha no hoe ny tao anatin'ny 27 ora tao anatin'ny 420 ora dia maro ny zavatra songatana fa nisan'ny tena hoe narahany maro zany ny amin'ny hoe mivaly ny fanadinana baccalauréat ny valomaly zany ho Antananarivo mazava loatra ao ny afaka ao ny tsy afaka zay moa mafanadinana amin'ny fanadinana saingy ny afaka tamin'ity indray mitoraka ity satria iny le nantsony hoe baka labzi, baka maizina, baka folo alina be deaibe zavatra le nisy foitsy ny siasisa nisy dia anteraka zavatra maro samihafa zany rehetrarehetra any tsy verenantsika aloha ny momba an'izay fa tontolo mpampianarana moa zany iny dia ny valoloha zany iny ny baccalauréat arabaina ny afaka mampahery any kosa ireo zay tsy afaka zay no mafanadinana mifanadinana fa mifanontaniana goavana dia hoe ho an'ny afaka ahoana ny aorinan'ny baccalauréat manoloana ny fiainam-pirenena eto amintsika izay efa iaraha-mahalala ny tontolon'ny fanabeazana, ny tontolon'ny asa, ny tontolon'ny fanohizana ny fianarana, ny tontolo toe-karena sosialy mifamatotra daholo zany afaka baka le ankizy dia ahoana ny toyany fanontaniana goavan'izay dia hitantsika eo ny fandeha aloha zany fa miaraba namana Faniry ndahoatra tsisy eny ary sady miaraba no misaotra ny rina androany fa 1 ny volana Aogositra 2024 latsinainy vao manomboka ny herinandro miaraba ny namana Josoa sy Faly ao ambadika ao ny namana teknisianina rehetra miara-miasa amintsika eto amin'ny MBS sy ny radio Mada. Arabaiko manokana raha miresaka MBS tsika ny any Toliary mandray antsika mbatana ny any Morondava ihany koa ianareo ao Morondava ao
faritry menabe dia rabaina manokana raha ohatra moa zany tsika miresaka hoe faritry menabe de fatatsika zany fa miandry vazo, mahabo, morondava, belo, amoron-tsirobiana zay no resahantsika ao anatin'izay. Koa arabaina zany ianareo anatin'ny faritry menabe ao mandray ny fandarantsika ianareo antolo iary any petsaka ny fanamariana zay avy amintsika zafady indrindra fa de arabaina isika zay manaraka nyty fandarany ty atao terina sy any Ampitandramasina indrindrandrindra de mitondra ny teny fiarabana amintsika akasitrahana ny namana mpiaramiasa sy ny teknisiana rehetra satria efa miverina ihany ko tafaverina taorina marque Ravalomanina ofisialy dia tafaverina amintsika zany ny pejy ny MBS fahita lavitra dia efa mandeha mivatana ihany ko zany ny fandarantsika rina miezaka mijery manko io dia efa mandeha zay fandarantsika izay mivatana ato amin'ny tambajotra sosialy dia manaparitaka azy io zany mba azotsika azy anatin'izay hoe fahazona ny vaovao iombonana izay anatin'ity fandarana mivatana ho atsika ity dia isaorako manokana ianareo zay niara-ny asa indrindrandrindra namana teknisiantsika ny ambadika any ry Andro Razafinarivo ry Zoaka sy ny ekipa rehetrarehetra mihitsy isan'andro manao ny ezaka ahazona ny fampiasana ny fitaovana ara-tseraseratsika zany de isaorana avokoa ny namana mpiara-miasa zany de indrindrandrindra atsika zay hoe nitrotro ambavaka satria isan'andro ane de tsy mitsahatra isika miazaka mitrotro ambavaka ity fandarantsika ity dia fatatsika fa tsy mora ny miatrika ny zavatra iainan'ny firenena am'izao fotoana izao ny fingana ny andeha atao hoe mety ho sopasopatra madinidinika any ambadika any fa de zao mitrotro ambavaka sopatra goavana fa de mivavaka tsika ary mahatoky tena an'Andriamanitra zay le leadership zay itazain'ny filoha Marque Ravalomanina antsika isan'andro ny amin'ny hoe tena manankom-piainana amin'Andriamanitra de raha misy ny olana tsy maintsy misy mivaolana ho filoha Marque Ravalomanina de tafaverina atsaka ny sandavany de isaoratsika ireo teknisiana rehetra zany indrindra ianao zay antondra ambavaka zany zao tolona atrehantsika izao eny ary etona moa zany de efa mampilaza zany fa tsy afaka hijanona ela amintsika eo rehefa avy eo moa zany fa mbola misy adidy amin'ny fianakaviana zay ho tanterahana de andao fa namana rina sy ny député Alain Tsimazafy no iara-dalana amintsika rehefa avy eo akoatran'izay dia hitondrako satria moa zany eo amin'ny fiainana misy ihany ny tantely amam-bahona misy ny mampalahelo misy ny mahafinaritra ihany ko rina de arabaina manokana ny fiangonana vaon'ny oloko zany nahatratra ny fa 20 taonany ny taona 3 zany fiangonana izany no nitsangana ary tena katroka mihitsy ma 20 taona azy amin'ity 3 ity anisan'ireo nasaina moa zany izahay tamin'ny zoma teo teny amin'ny Novotel zany teria Ivandry de nanatrika izany solombavam-boaka telo mirahalahy député Rastany député Fetra Rahalahy Mizafimbololona député Todsoandriamampandry no solombavam-boaka atsika zay tany toerana dia ny tenako moa zany anisan'ny voasa tamin'izay ny faha 20 taona zany fiangonana vaon'ny oloko zany io zany pasteur Ertina zay lehibe an'izany fiangonana zany Ertirana Renary Malala ny tenako io akaiky io moa zany mba te hiteny kely amintsika fotsiny eny amin'ny hoe tena marina misy le hoe 20 taona zany fiangonana vaon'ny oloko zany satria tsaroko tsara rina mba anekdoty kely zany ifampizarana satria ny taona 3 nambaran'ny pasteur Ertina sy ny fiangonana vaon'ny oloko hoe nitsanganan'izany fiangonana zany de anisany tena nahafantatra an'izany tokoa ny tena satria izaho dia niasa tany Toamasina tamin'izany fotoanandro zany ary namokatra fandarana ihany koa tamina radio anankiray zay anisan'ny radio bebe indrindra ary nahalaza tany Toamasina tany de rehefa vita zany ny fandarana ataoko tamina radio tsy miankina tany Toamasina tamin'izany fotoanandro zany fandarana ariva dia aorian'ny fandarako zany pasteur Ertina sy pasteur anankiray zany no manao fandarana zany tamin'izay radio zay ndresahako hoe anisany bebe indrindra ary nalaza de nalaza tany Toamasina zay de tao no niezaka ny fampizarany amin'ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara zay torian'izy ireo 3
nanangana n'zany fiangonana vaon'ny oloko zany ny pasteur Hertino de nangataka izy satria akoatra mahampiray tanàna moa satria zay nge sady zanaka anjanahary ny zanaka andravoangy teny amboribory tany fahadimy sy fahatelo zany resantsika zany de hoe mba mandalova raha lafaniry any amin'ny fiangonantsika rehefa mba misy fotoana de nandalo tany mihitsy ny tenako 3 zay betsaka nahatsiaro an'le fiangonana vaon'ny oloko taty Mangarano tao ambadiky ny Damaskosy fantatry ny rehetra zany de tena mbola trano tena trano kely le fiangonana tam'izay rina de sady fatorina no ao ny fianakaviana satria pasteur Hertina sy mivady amanjana ny tonga tany nanao an'izay asa fitorina ny filazantsara tao anatin'izay hoe trano fivavahana vaon'ny oloko zay de io ihany rehefa tonga ny andro fivavahana no mivadika fiangonana zany de akisaka daholo ny kodoro sy ny rehetrarehetra tam'izay de mba misy fotoana moa sady mpinamana moa zany no azo lazaina fa mpiara-miasa de nitsidika fa tena niainga tamin'ny tsy nisy fananana fahatokisana nanana finoana matanjaka be zany pasteur Hertina mivady zany ary ny fandarina zay ny vokariny izy ireo de nahazo aina koa taty aoriana satria anisan'ny fandarina be mpanaraka ihany koa zany zay toriteny ny tanterahan'izy ireo atao Tomasina zay tsaroko taty amin'ny taona 5 taty ny amin'ny hoe rahalahy anitatra ny fiangonana any Antananarivo araky ny antson'Andriamanitra fa de ivezivezy matetitetika andray Tomasina Antananarivo de nanitatra ny fiangonana taty Antananarivo indray zany pasteur Hertina raha ny fahazokan'le tantara zany dia nikaroka onjam-peo de nahazo any onjam-peo zay ahafahana manao an'izay fitorina ny filazantsara zay mba tantaraiko zany satria mba rakim-patsiarovana nahoara mba finaritra hoe io le namako zay tam'izany fotoana zany sady ray tanàna no namana ankiry teo anatin'izay hoe fitorina ny teny zay no tonga 20 taona teoriana de zay mirahalara samykako hoe tri 20 taona ty teoriana de